dia amin'ny fifaliana lehibe indray a no ionana amintsika am'izao anio zao fotoana zay ifampiarahabantsika indray a tratran'izao andro androany zao miarabanao manokana tratran'izao andro androany zao dia raiso fahasoavan'andriamanitra mihitsy a raiso tena ambony indrindra amin'ny fahasoavan'andriamanitra raisinao androany a ny tombon'andro a izay raisitsika amin'ity androany ity mampiarinao manokana androany fa raha velona ianao androany a dia velona ho asian'andriamanitra fahasoavany tsy velona ao ampijaliana ianao androany tsy velona ao ampahoriana ianao androany fa aneo fahagagana aneo fahasoavany aminao indray andriamanitra amin'ity androany ity a ary anaporofo aminao a fa tena tianao izy mialohany ivavahantsika dia amaky tenin'andriamanitra amintsika hoentsika makivaky indray a an'ity tontolo andro a anio ity ny tenin'andriamanitra zay hovakiko aminao androany a dia araky ny tao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andiny fadimy sy ny fahaenina mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo a ka ny andininy toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andiny fadimy sy ny fahaenina zay mibaky toy izao minaran'i jesosy jehovah andriamanitra ny Israely no nitokiany ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izany rehetra na mpanjakany Joda na ny teo arinany na ny teo alohany fa nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niara tamin'ny fanarahana azy fa nitandrina ny nandidiny Jehovah any Mosesy. Alleluia. Eto zany dia misy lehilahy anankiray mpanjaka anankiray tato amin'ny baiboly tato Ezekia no anarany volazany tenin'andriamanitra fa tsy nisy tahaka azy na ny tao alohany na ny tao arinany fa Jehovah andriamanitra no nitokiany ary nifikitra tamin'i Jehovah ny fony raha tsy nambavy malala raha tianao tsy hisy tahakanao teo alohanao ary tsy hisy tahakanao tao arinanao amintsika rehetrrehetra mivavaky reto a dia izao nifikira amin'andriamanitra ianao dia tandremo zay aseny zay andidiny anao a dia ho hitanao fa hiavaka ianao hiavaka amin'ny olona rehetra ianao androany tena mila antsika hiavaka isika androany be dia be ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty be dia be ny olona miavaka be dia be ny olona spesialy eto amin'ity zao tontolo zao ty misy olona androany tsy maintsy ho tenenina indray androany hoe ity olona ity a amoaka indray zany ny magazine Forbes androany ilay milaza hoe iza no manan-karena indrindra eran-tany mety isy olona hipoitra androany hoe ity lehilahy ity indray no manan-tsaina indrindra androany ity lehilahy ity miavaka indrindra androany satria ohatr'izao ity ny lehilahy mahantra indrindra ity ny olona tratrantitra indrindra sy ny sisa fa ianao androany a hiavaka ao anatrehan'ny lanitra dia hijery anao andriamanitra androany dia iresaka amin'ny anjeliny dia tena hoe ity olona ity io zanako io no tena mifikitra amin'andrindra afaka hiavaka isika raha lasana bavamalala amin'ity androany ity mifikira amin'andriamanitra ianao dia tandremo zay asian'andriamanitra ataonao tandremo nidianao androany arovy amin'ny rahan'i Jesosy nidianao androany zao sady ianao dia miomana anao zavatra mahafinaritra ao an'andriamanitra zao sady ianao vao mihitratra zao ny masonao a zao andeha hiainga zao ianao a dia tenenina hoe Jesosy androany anao zavatra mahafinaritra ao anao a mba tonga hiavaka hifikitra aminao zao fandarana zao a vavaka maraina zay rahanao eto amin'ny akiradio dia fifikirana amin'andriamanitra no dikan'izao hifikitra amin'andriamanitra tsika hifikitra amin'andriamanitra na roviana hiainga tsika ankehitriny amakivaky tontolo andro dia atao amakivaky tontolo andro any ampifikirana amin'andriamanitra tany mafy andriamanitra androany fikiro amin'ny toe-po fikiro amin'ny toe-panahy fikiro amin'ny fifaliana fikiro amin'ny fonao rehetra andriamanitra androany ataovy izay zavatra rehetra ahafahanao mifikitra amin'andriamanitra fa zany ny hatafita soanao indray a amin'ity androany ity bavaka antsika amin'izao fotoana izao androantsika tsy ary manokana anabavy zay any Koweït izy ireo a voasambotry ny pôlisy misy amin'izy ireo any ampigadrana amin'izao fotoana izao fa tiapahery manokana zany olo zany a fa sy izay rehetra ao anatin'izany toe-javatra izany toe-java mitrango izany dia teny aminao androany hoe tsy ianao rery akoa ny olona mivavaka efa tany am-ponja matetika dia voasoratra ao anatin'ny baiboly mihitsy zany hoe dia nigadra voafatotra dia sy ny sisa misy fotoana aza ange Jaona natao sesy tany efa migadra ihany koa ny anatina nosy anankiray atao hoe Patmo za androany teteny aminao a
tsy anao reny mbola voningadry ianao za miteny zany za tsy hivavaka ntsony fa mivavaka ihany be za dia mba ohatr'izao fa tsy anao reny rehefa nigadratra anatin'ny baiboly fa nigadra ry paoly sy silasy nigadra ry petera sy jaona nigadra ry josefa nigadra ry jaona mpanao batisa fa teteny aminao fa tsy nifonja koa no atonga anao ho faty na atonga anao tsy hoenao tsony fa ianao foana io na any amponjy ianao na eny ambony na any anaty hopitaly ianao na iza na iza toerana misy ianao foana io zanak'Andriamanitra foana ianao ary Andriamanitra miaraka aminao foana tsy hoe ny volamena anankiray rehefa anaty fotaka dia lasa varahana fa mivoaka avao iny dia diovina dia mbola mamirapiratra be foana aza-kivy zany misy an'iza ihany koa tsy voatery any amponja tanteraka ny fiainany amin'izao fotoana izao mety ny fiainany ohatrany any amponja tsisy fifaliana ohatrany tsisy fahafahana za teteny aminao tsy manakana anao tsy hoenao io tsy manakana anao tsy ho zanak'Andriamanitra io tsy manakana an'Andriamanitra tsy hitsodranonao io androany ka hiteny aminao hoe ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka tsy atakan'Andriamanitra tsy teny androany hoe zanako ianao adidiko ianao asany tanako ianao ka dia mahereza fa za tsy mahafantatra inona ny programan'Andriamanitra ianao any amponja zany fa ny zavatra fantatro dia zao ataovy sira fotsiny tenao fa olona mpivavaka ianao fa tsy mitovy zany olona ny ambony tsy mitovy Josefa sy ny olona voafonja rehetra zany tena marina Josefa mbola niavaka foana teo androany tian'Andriamanitra tsika hiavaka tian'Andriamanitra ndray tsika ho tahaka ny Ezeka izay tsy misy tahaka azy talohany sy taorinany ary tian'Andriamanitra tsika hanana zany toe-po zany hifikitra aminazy ka hifikitra aminazy ndray tsika amin'ny alalan'izao vavaka zao dia ametraka ny fiainantsika eo ampelantanany hivavaka ary tsika amin'izao fotoana zao Jesosy io misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia rehetra hoe tafavory rehetra hoe Jesosy tafavory eto androandry tafavory antso ny anaranao satria Jesosy zay tsy sahy mandroso androandry tsy sahanao ninina zay androandry raha tsy miaraka aminao reny andry Jesosy amin'ity androany ity irao ny anjelinao irao ny fanainao masina androany irao ny fanainao masina amin'ity androany ity Jesosy io irao ny fanainao masina amin'izao androany zao amangy sady nisy atokantrano isabatan'olona ao anatin'izao vavaka izao ka tonga hoe tsy hivavaka fotsiny fahazaran'Andriamanitra fa hivavaka tena amin'ny fotorotoro androany hivavaka tena atsapa mihitsy eo voakasika ny fonay androany raha hivavaka zay dia atsapa mihitsy misy Andriamanitra miaino anay raha hivavaka zay dia atsapa mihitsy misy Andriamanitra miresaka aminay misy Andriamanitra sady miaino anay no misy Andriamanitra miteny aminay ataovy sady mahay miteny aminao zay androany ataovy mahay miaino anao ihany koa satria zany ny atao hoe vavaka dia fifampiresahana aminao Andriamanitra ka ankehitriny dia mametraka zao fotoana zao zay tiany mihitsy Andriamanitra amin'ity androany ity tiany mihitsy Jesosy amin'izao androany zao aorina eo ambony vatolampy ny fiainanay tiany mihitsy Jesosy amin'ity androany ity iorina ao aminao ny fiainanay manontolo iorina ao aminao ny fiainanay manontolo tiany mihitsy Jesosy amin'ity androany ity raha hanomboka zao tontolo andro zao zay dia tsy hanomboka an'izao rery tsy handeha eo alohanao fa ianao eo alohanay zay dia anaraka anao avy ato aoriana amin'izay tantananao anay fa zay lalana hitondranao anay Jesosy dia fantatray fa lalana tsy mitondranay amin'ny loza mandrakitra satria Andriamanitra tsy mampidi-doza ianao fa Andriamanitra mikatsaka ny mahasoanay ilainao mampianatra anay dia ampianaro ny sainay anaiky fa misy fotoana ianao mampianatra anay Andriamanitra ao moa ny ahatongavany atleta anankiray tena tompon-daka eran-tany raha tsy efa miatrika ny zavatra azakazaka foana izy aloha miatrika ny zavatra mafy foana izy aloha manao entraînement foana izy aloha sedraina foana izy aloha alleloia ka misaotra anao a Jesosy misaotra anao Jehovahandriamanitra fantatro Jehovahandriamanitra fantatro fa ikarakara anay indray ianao amin'izao fotoana izao fantatro fa tsy hamelanay irery fantatro fa tsy hamelanay irery ianao fantatro fa tena omba sy tantananay tsy hamelanay irery ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonay misaotra betsaka Jesosy malala iainga reto mpanomponao androany hamakivaky tontolo andro mety hamakivaky lalatsarotra zay mety hamakivaky tafio-drivotra sy ranomasina izay fa ny zava-mahafinaritra anay Jesosy zao vavaka maraina ataonay izao dia atonga anao ho eo anilanay atonga anao eo anoloany ny sambokelinay androany ka tsisy hampatahotra anay tsisy hampahory anay fa ny zavatra fantatray dia zao miaraka aminao zay halleloia ity ny tananay Jesosy ity ampanombohany dia mankataka aminao raiso ny tananay dia ho tantaninao zay amin'ny sandrinao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao Jesosy io hitantananao anay amin'ity androany ity tompo mangataka aminao zay amin'izao androany izao atafio ny herinao zahay
tatandro zahay esolotso ety anatinay mitahotra ny tebiteby ny ororony fanahiny esolotso ety anatinay jesosy ny fisalasalana rehetra androandry esolotso ety anatinay ny fitaintainana fa ataovy matoky mipetraka tsara mihitsy mitombona tsara mihitsy ny zahay ataovy matoky ianao misaotra betsaka jesosy misaotra anao ny amin'ny fitiavanao andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fitiavanao andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fitantananao andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fitantananao ny fiainanay andriamanitra misaotra anao hatrany hatrany mideranao mandrakarivo fa fantatro fa eto ianao androany jesosy sa misy mitanondrika any ananonanany atrakao zany olona zany fa andriamanitra mpampitraky ianao androany jesosy sa misy olona mitomany any amin'ny toerana isan-karazany any amin'izao fotoana zao fa faozany ranomaso zany ary dio mihitsy zany robini any ranomaso nalahelo zany androany amin'ny alalana fikasianao ny fody satria mahatonga azy malahelo sy mitomany ny ranomaso jesosy malalo dia satria misy maratrany anatin'ny fony any fa ianao ny balsame karazana indrindra amin'ny balsame rehetra ny fanasitranana jesosy any dia ianao any hikasika ny fony zany olona izany dia ianao any amboatra ny simbo ianao any anasitrana ny fery ianao any anatampona n'izay rehetra mety misy lavadavaka andriamanitro jesosy eo matoky anao amin'ity androany ity fa iova mihitsy ny fiainanay iova ny fiainany retolo reto hotahinao retolona ireto misaotra betsaka jesosy malala etanay za toerana misy an'izao fandarana zao izy aniza mandray an'izao fandarana zao jesosy dia manotokya fa any ianao manarika any ny fanatrianao dia kasianao ny fony olona tsirairay avy ka androany jesosy atomboka amin'ny fanorateny zao vavaka izao fa raha velona zay androany andriamanitra fantatra fa ianao dia an'olo tena hitany fiainanay fa zay koa an'olo tena hotahinao androany o Jehovah andriamanitra mitezinao hiasa eo amin'ny fiainanay ary reto zay manaiky amin'ny fony manontolo reto zay manaiky amin'ny fony manontolo andriamanitra manaiky eto anatrianao manaiky andriamanitra manaiky eto anatrianao andriamanitra manaiky fa ianao no mpitantananay manaiky fa anao ny hery manaiky anao amin'ny lafiny rehetra andriamanitra misandraty ianao amin'izao fotoana zao misandraty ianao amin'izao fotoana zao andriamanitra misandraty ianao fa tsara misandraty ianao fa lehibe misandraty ianao fa mendrika io dia raina misandraty ianao ambony zavatra rehetra andriamanitra misaotra anao zahay misaotra anao zay satria tsara ianao misaotra anao zay satria lehibe ianao misaotra anao zay satria fantatro fa mity androany ity andriamanitra noho ny amin'izao vavaka izao dia hisy fiainan'olona iova hisy lalan'olona iova noho ny amin'izao vavaka izao dia iova ny lalan'ny olona ivily ny lalan'ny olona raha misy faharatsiana mety hikasika anay androany dia hoavilinao lalana ny loza tsy ahatratranay fa hoavilinao lalana zay amin'ny fialanan'izao vavaka izao misaotra betsaka jesosy misaotra anao zahay mideranao mandrakarivo makalaza anao foana amin'ny voninahitra anao hatrany hatrany fa andriamanitra lehibe ianao andriamanitra tsara ianao andriamanitra mahagaga ianao misaotra betsaka tompo misaotra betsaka tompo misaotra betsaka andriamanitra misaotra indrindriny amin'ny fahasoavana misaotra indrindriny amin'ny fitantananao misaotra indrindriny amin'ny zavatra rehetra fa andriamanitra mahagaga andriamanitra ny fahatsarana andriamanitra ny fataterana ianao andriamanitra dia ikasika ny olona tsirairay avy ianao amin'izao fotoana zao ikasika ny olona ka hatsapa ny olona amin'izao fotoana zao amin'ny alalazao vavaka zao hatsapa mafana ny anatiny amin'itsy hidina mihitsy ny afo mifanano masina amin'izao fotoana zao ampirehatra ny fitiavan'ny olona anao mba hirehatra iredareda tahaka ny Elia andriamanitra ilay tena anao nafana dia nafana amin'ny fitiavana ny Jehovah ny foko dia izay rehetrarehetra reto manaraka an'izao vavaka zao koa na ny en direct jesosy na ny mijery ny vidéo rehefa vita zany jesosy dia hitondra afo ny anatinay ihany ampafana ny anatin'ny fonay ihany ane izao vavaka izao misaotra jesosy ankehitriny zay dia misaotra anao antsika samy misaotra an'andriamanitra amin'izao fotoana zao amintsika samy mideran'andriamanitra amin'izao fotoana zao fa nisy fahasoavan'andriamanitra nyseho teo amin'ny fiainanao omaly tsy azo lavina fa mitahin'andriamanitra tsika omaly rahalasana vavamalala antsika tsy aro amin'izao fotoana zao iny ny zava-tsoa nataon'andriamanitra taminao ozy ny tenin'andriamanitra hoe aza misy adinona ny fitahiny rehetra dia aza misy adinonao ny misaotra ny reny androany tsy ny angataka ihany ny ataontsika androany fa ny akatoa ihany koa ny akasitraka ihany koa halleloia aloka ho betsaka kokoa ny fankasitrahana no ny fangatahana raha mivavaka ianao fa raha ianao mankasitraka an'andriamanitra tamin'ny omaly na tsy voalazanao androany azy asolo atolotr'andriamanitra anao ary ho tatanino any amin'ny tsaratsara kokoa ndray ny fiainanao amin'ity androany ity misaotra anao zay jesosy tamin'ireo fahombiazana rehetra omaly misaotra anao tamin'ny fitantananao anay ho faratongeto zay androany nininy narivotra natrianay jesosy mbola tongeto zahay ndreto zay mbola mijoro eto androany ndreto zay jesosy eo mbola mijoro eto androany noho ny fahasoavanao mbola mahery zahay noho ny fahasoavanao mbola notahinao zahay
misaotra betsaka jesosy malala misaotra indrindra misaotra anao satria no ny fahasoavanao no matoy izao anay iainga indray zay androany jesosy iainga makivaky tontolo andro o jesosy io fantatry fa ho tsara no nomaly ndray ny androany satria anao le andriamanitra tsara ianao ary andriamanitra manao ny tsara foana ianao dia misaotra betsaka anao zay misaotra sy midera anao mba fantatry fa anao zava-mahagaga zava-baovao eo amin'ny fiainana indranao amin'ity androany ity dia misaotra jesosy tao taminay nisy taminay reto no nitahinao omaly araboly misy taminay reto no nitahinao ara-panahy fa tamin'ny nialina iny raha nivavaka tokoa zay jesosy nanao nivavaka fiambelona dia tena reny mihitsy hoe tena tao anatin'izany vavaka zany zay voakasika eo mihitsy ny fonay notahina ara-panahy koa zay omaly notahina jesosy ny tokantranonay notahina ny ankohonanay notahina ny ateraky ny kibonay notahinao ny manodidina anay jesosy eo ny zavatra rehetra zay mikasika anay nitahinao misaotra jesosy misaotra betsaka andriamanitra eo ary androany zay jesosy tena okoraisinao mihitsy zany fakasitrahany zany fa ninina fa hombiazana e tamin'iny omaly iny na inona na inona jesosy fa hombiazana e tamin'iny omaly iny dia androany zay tena miteny androany hoe tompo averinay ho anao ny voninahitra tsy nisy na herinay na tanjakay fa avy amin'ny fahasoavanao avokoa jesosy no natoy izao anay jesosy misaotra fa tsy hainay nanao andreny tsy hainay na tonga nyreny na dia ataoko hoe vary ray voliny hoaninay tsy hainay na tonga nyreny jesosy da tsy noho ny fahasoavanao rery any noho ny fahasoavanao rery any no natoy izao anay mankasitraka anao zay tompo moderanao zay tompo malala manome voninahitra ny anaranao zay jesosy eo manome voninahitra sy misaotra midera sy mankalaza ny anaranao lehibe andriamanitra halleloia jesosy eo isaorana neny anaranao jesosy eo isaorana neny anaranao jesosy eo isaorana eny anaranao lehibe andriamanitra eo isaorana eny anaranao lehibe tompo malala halleloia isaorana neny anaranao andriamanitra eo fa andriamanitra tsara sady lehibe ianao andriamanitra mahafinaritra ianao andriamanitra tena tianay ianao andriamanitra mpikarakara ianao andriamanitra momba anay ianao misaotra jesosy malala tsy misy azona hitarainana tsy afaka hitaraina zay satria indreto zay na dia nandalo zavatra sarotsarotra azy ianao no namoaka anay tao anatin'izany namoaka anay tamin'ny fitahina matretrika ianao anizaniza mbola anatin'izany ady zany androany dia meo tokony tsirairay avy andriamanitra eo fa andriamanitra mpamoaka olona anatin'ny lalan-tsarotra ianao andriamanitra mpamoaka olona anatin'ny ady sarotra ianao andriamanitra eo misandraty ianao androany fa ombiazana rehetra jesosy dia atolotra eo anao atolotra eo ampilatananao fandresenao anao fandresenao reny fa tsy fandresenay misaotra betsaka tompo misaotra betsaka tompo da sitraka anao zay manome voninahitra ny anaranao zahay midera sy mankalaza ny anaranao zahay fa andriamanitra mahagaga ianao misaotra betsaka tompo misaotra betsaka andriamanitra misaotra betsaka ny amin'ny fahasoavana misaotra betsaka ny amin'ny fitahina soa misaotra betsaka ny amin'ny fahasoavana rehetra zay nataonao ankehitriny jesosy malalo dia tonga eto zay androany tonga eto zay androany ametraka ny fiainanay eo ampelantananao raiso jesosy raiso tanana ny fiainanay andao tsika samy miteny amin'izao fotoana zao tsika rehetra tokantrano amin'izao fotoana zao andao samy miteny tsika androany hoe tompo tolotro anao ny fiainako androany atolory an' jesosy ny fonao atolory an' jesosy ny fiainanao atolory an' jesosy ny tokantranonao atolory azy mihitsy ny aminao manontolo raha lasana vavimalala fa rito mihitsy ny aminao manontolo androany dia tena hoe jesosy aminao reo dia hidiro atsehatra ireo ora lasana vavimalala fa na jesosy ny anapaka eo amin'ny fiainanao androany na ny fanapakevitra farak'izay kely indrindra zay tokony horaisinao azy dia tsy hanao fahadisony ianao androany betsaka amintsika mila safidy androany betsaka amintsika mila manana misafidy androany hoe inona no ataoko ity sa ity andeha amin'ny akavia sa andeha amin'ny akavanana fa za teteny aminao androany angatao andriamanitra hitaridalana anao fa fitarihan'ny fanamasina ny afaka tafavoakanao amin'ireo décision rehetra zay tokony horaisinao reo fitarihan'andriamanitra hiady no afahan'andriamanitra mitaridalanao mity androany dika tonga anao hivoaka mpandresy misaotra betsaka jesosy malalo misaotra fa ninninona toko fombiazanay ninninona zavatra nentina ataonay omaly dia ho anao ny voninahitra ho anao rery tsy omeny anizaniza fa ho anao rery tsy omeny anizaniza fa ho anao rery andriamanitra misaotra betsaka jesosy misaotra indrindra tompo malala ankehitriny jesosy ny fonay atolotray ianao ankehitriny jesosy ny fonay manontolotolotray ho anao manjakay ianao eto aminay manjakay ianao eo amin'ny fiainanay fa anao ny aja anao ny hery anao ny saotra jesosy anao efa hatramin'ny taloha indrindra jesosy zany dia ho mandrakizay mankasitraka anao zay tompo mideranao zay andriamanitra fa mifahasoavanao no natoy izao anay androany zay mbola te handroso indray amin'ny fahasoavanao androany zay mbola te handroso indray jesosy andeha hiaraka amin'ny fahasoavanao azabelanao zay mandeha rery amakivaky tany hevitra izay
misy maimboka sy mena rano iny amitoerana zay alehanay fa anitsakany reny zay satria ianao anome anay fahefany ao anatin'izao vavaka izao anome anay fahefany ianao jesosy ahafahanay manitsaka maimboka sy mena rano na andeha tany hevitra izay androandry na idipidina zay na iaka-piakarana androany dia zavatra fantatray dia tsotra ihany nanolo tena ho anao zay jesosy dia ato anatinay ianao tsy zay tsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay ny toe-ponay androany dia toe-ponao ny toe-ponay entinay hiatrika nyty tontolo andro ity androany dia toe-ponao jesosy fa tsy toe-ponay ny toe-tsainay entina mamakivaky ny tontolo andro ity androany dia tsy toe-tsainay fa toe-tsainao jesosy ny fomba fijerinay an'ity fiainan'ity androany tsy fijerinay fa fijerinao jesosy eo halleloia ho fijerin'ny mpanomponao zay matoky anao ka ny olona rehetra raha nahitany goliata dia nahita goliata ngeza sy lava indrindra fa ny mpanomponao voahositra nahitany goliata dia tsinotsinona taminy ka natonga ny teny hoe zinona moa ty lehilahy tsy mifora ity dia atao voatra izany ny fahitana ny fiainan'ny olonanay androany jesosy ataovy tahaka izany ny fahitana izay rehetra fahavalo ifanatrika aminay androany ataovy masona olona feno ositra masona olona mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra fa tsy ny fahalebiazan'ny olona dia izany ny hamakivakiana iny tontolo andro ity androany jesosy io amin'izao fotoana izao amangy nisy tokantrano misy ambatan'olona ianao misy olona amin'izao fotoana izao anatina hôpitaly iny ambony fandrilany hôpitaly mena an'izao fandarana izao fa amangy ihany ianao misy olona jesosy amin'izao fotoana izao misy olona jesosy amin'izao fotoana izao any amponja mety maheno an'izao fandarana izao fa mamangy ny fonja ianao misy olona jesosy eny jesosy misy olona mety verivery saina mihitsy any amin'izao fotoana izao misy olona efa hoaterin'ny fianakaviana any amin'ny tranon'Nadary noho ny ataony fanaratsika mahatonga azy ohatry lasa tsy normal na ny fomba fiteny na ny fomba fijeriny ohatry ny olona efa lasa adala reny fa miheno an'izao fandarana zao zay olo zao ao anatin'izao vavaka izao Andriamanitra dia hosolonao fanahy endry izany fanahy ratsy ao anatin'izany jesosy malalo misy olona amin'izao fotoana izao fatorany trosa tena fatorana ny fahantrana androany jesosy zao fandarana zao zao vavaka atao zao dia amahany fatorany zany olona izany misy olona tsy mba mety misy fifaliana fa androany ianao aposaka indray ny fifaliana taka ny masoandro miposaka hany hiposaka hiakatra tsy hijanona tsy mitataovona ny fiainana tsiranay avy reto jesosy dia tahaka izany hitondra any amin'ny lalana any amin'ny toerana tsaratsara kokoa hatrany ianao tsy atahotra izay anaraka anao androany esoritra ety anatinay nitahotra sy ny fisalasalana fa rehefa ianao no mitantana anay eo alohanay Andriamanitra dia tahaka ny Abrahama zay nandeha tany amin'ny tany zay tsy fantany niala teo amin'ny tranony ray sy ny reniny karakany amin'ny tany zay tsy fantany fa tany nalalebiazana ho azy jesosy ao miotoky izay androany ataovy matoky anao fotsiny tsotro izao ny fonay ataovy tanteraka aminay ilay teninao manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany daoka izay tsy atahotra daoka izay ino fotsiny ihany fa amin'ny alalan'izao vavaka sy fifandraisanay aminao zao jesosy dia milamina ny fiainanay ilamina ny fiainanay tsisy inona tokony hampatahotra anay tsisy inona tokony hampanahanay fa Andriamanitra zatra mpitantana fiainan'olona ny Andriamanitra mitantana ny fiainay misaotra betsaka jesosy sotra fa ho surprise tsara ho anay izao fiarahana aminao amin'ity androany ity indray satria ianao aneo zava-mahagaga saropatarina ho amin'ny fiainanay tsirairay avy ary zay hiantso anao ianao andreanay ianao hiteny aminay izay hiaino ny feo anao Andriamanitra dia nitaridaranao rehetra androany tsy misy milatsaka na dia ray azy fa zany no arahanay planina vita mazava avy aminao Andriamanitra ny fiainanay planina efa vitanao hatramin'ny ela Andriamanitra tsy androany fotsiny ihany tsy vao tamin'ny maraina ianao nanoratsoratra tantara aingakaingana noratana ny fiainanay efa voasoratra efa ela hatrany ambohaka izay dia efa nijery anay ny masonao Andriamanitra hatrany ambohaka izay dia efa nitantana anay ianao Andriamanitra ianao nefa nitrotro anay ianao nefa mitantana anay ianao nefa nampianatra anay alleluia Jehovah Andriamanitra dia ny toe-ponay ataovy tahaka ny toe-ponay tamin'ny taloha satria niteny ianao nanao hoe tsaroako ny iraiketan'ny fonao tamiko alleluia dia niarana ilay tamiko tany amin'ny tany hevitra tany amin'ny tany tsy mbola nifavozavatra kory Andriamanitra misy fotoana zay efa mbola vao mivavaka dia matoky anao dia mifikitra aminao dia miaraka aminao fa zany rehetrarehetra nay ataovy aminay foana na dia ninninona na firy taona ny babana zay na inona efa fandrosoana nisy aminay amin'ny ara-panahy Andriamanitra dia ataovy tahaka ny zaza foana ilay zazakely tsy mety raha tsy miankina amin'ny rainy ilay zazakely tsy mety raha tsy mitantanany rainy ilay zazakely matoky rehefa eo amin'ny rainy alleluia misaotra betsaka jesosy misaotra betsaka tompo malaky misaotra anao zay amin'izao fotoana izao misaotra anao zay amin'ity androany ity misaotra betsaka jesosy efa tena tianay ianao misaotra betsaka jesosy efa tena momba sy mitantana anay ianao misaotra betsaka jesosy efa tena tsy manary angenao tena tsy manary anay ianao misaotra betsaka jesosy malaky misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao misaotra anao ny amin'ny fitantananao mahagaga misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao amin'ny fiainanay anao ny dera tompo anao ny haja tompo anao ny saotra sy ny voninahitra jesosy io voninahitra ambony indrindra faratapony avo indrindra Andriamanitra dia ho anao efatrizay hatrizay dia ho mandrakizay ankehitriny jesosy mametraka izay ny fiainanay eo am-pelantananao jesosy io
tsy mendrika anao zay tena marina tsy mendrika zay andro sy anaranao eto androany tsy mendrika zay andrandrany lanitra tsy mendrika zay amany fiakapanao iza moa zay niona am'zany andriamanitra lehibe zany fa no ny amin'ny rahanao koza jesosy ny rahanao ny tafina izy no ny amin'ny rahanao dia amina fivandraisanao n'andriamanitra no ny amin'ny rahanao dia ny fanainao masina mifafy aty aminay fantapata ty anatinay miboboky aty anatinay ny fanainao masina re am'izao fotoana izao dia anarona anay ny fanainao masina amirapiratra aminay ny voninahitra ao andriamanitro ary dia amin'ity androany ity tsisy fahavalonay avita hijanona eo anoloanay tsisy fahavalonay avita hijery ny tavanay akory satria amirapiratra ity aminay ny voninahitra andriamanitra alleloia dia misaotra betsaka jesosy misaotra betsaka tompo malala makasitraka anao zany amin'ny fitiavanao anay makasitraka anao zany amin'ny fitantananao ny fiainanay amin'ity androany ity jesosy malalo zay mitondra-bavaka zay rehetra nangatabavaka betsaka fangatabavaka zay tonga anatin'ny telefonanay amin'izao fotoana izao fa zao jesosy malalo ianao efa mahavaky an'ireny sady ary na dia ny tanana nanoratra n'ireny mesazy ireny dia hitanao avoka mitoerana zay misy azy dia matoky anao atompo matoky a jesosy io matoky anao zahay fa mitantana anay ianao matoky anao zay fa hamaly vavaka ianao matoky anao zay fa hamaly vavaka ianao matoky anao zay fa hitantana anay ianao misaotra betsaka tompo malala misaotra betsaka jesosy misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao misaotra indrindra ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao mankasitraka tompo androany jesosy apetraka eo ambany fiahinao ny fiainanay androany jesosy apetraka eo ambany fiahinao ny fiainanay matoky anao zahay jesosy eo matoky anao zahay ary mametraka ny fiainanay izy eo ampilatananao am'izao fotoana izao mametraka ny fiainanay izy eo ampilatananao am'izao fotoana izao tantan'ny fiainanay jesosy arovo zahay halleloia dia matoky a jesosy amin'ity androany ity fa zao vavaka zao dia manova zavatra zao vavaka zao dia anova fon'olona misy olona am'izao fotoana izao any andalina rehetra mety voavinanao zavatra tsy mety zany olona zany tamin'ny aliny o jesosy io mety misy olona mihitsy voavina nafika tamin'ny aliny mety misy olona voavina andeha nijangajanga fa zao jesosy io androany zao vavaka maraina izao ho hitan'izany olona izany ka tonga zany olona zany anovo hery antonga zany io zany anolo tena ao an'andriamanitra jesosy zao fandana zao tsy natao amin'ny olona efa mpihaino ihany fa misy olona maro tsy mbola mihaino any ananinany misy olona mbola tsy mihaino any ambadibadika any ahitan'izao fandana zao ary anomboka anatona anao dia anomboka hiara-dalana aminao dia anomboka hikirakirana zany hoe tontolonao zany ilomano anatin'izany hoe tontolonao zany dia ahitan'izany fahasoavanao zany zany olona zany misaotra betsaka jesosy malala ankehitriny zay jesosy dia mangataka aminao hoe raha azonao atao androany dia hojerenao hatramin'ny tsy fiainanay rery any hatramin'ny fiainan'ny olona manodidina anay zay jesosy androany ataovy tena fitaratra ho an'ny mino ataovy mipotra aminay eny ny voninahitra ao ataovy mihitsy jesosy hoe eny amin'ny toerana zay alehanay eny dia fanilo zahay fanilo entina nazavana izao tontolo izao fa hazavana izao tontolo izao indray zay androany jesosy malalo esory zay tsy afaka ny sitraponay ty aminay tena diovy mihitsy izahay mba hatonga anay andriamanitro ho fitaratra ianao mijery anay ny olona dia mahita ny voninahitra ao mijery anay ny olona dia mihain'ny fijonam-bavolombelona ty aminay dia mahita matsapa ny herinao alleloia satria ianao dia maneho zava-mahagaga amin'ny kery sy ny voninahitra amin'ny fiainanay foana misaotra betsaka jesosy malala misaotra anao satria lehibe ianao misaotra anao satria tianay ianao misaotra anao zay jesosy satria tena momba sy mikarakara anay ianao misaotra betsaka jesosy ny amin'ny zavatra rehetra androany jesosy raha makivaky an'izao tontolo andro zao zay jesosy mety ho lavitra ny lalakalehanay androany tena nao zavatra be dehibe zay androany ary io zavatra rehetra zay ho ataonay ireo androany dia tinay mihitsy eo aminao fianao mpandamina ny zavatra rehetra taio jesosy taio jesosy malalo taio jesosy malalo ny tontolo andronay androany ho alaminao aniny tontolo andronay androany ho alaminao aniny momba anay manontolo androany jesosy ho alaminao aniny aminay manontolo amin'ity androany ity misaotra betsaka jesosy misaotra tompo zao androany izao dia ny fonay oka ho kianja ilalaovanao oka ny fonay tena oka ny ty izay ity ho tempoly toeranao jesosy ary atao anatinay aty azo aina mihitsy ianao satria ianao efa andamina ny korotana sy ny loto rehetrarehetra ty anatinay aty ary omba sy hitantana anay ianao misaotra betsaka jesosy misaotra betsaka fa mifahasoavanao rery andry fahasoavanao rery any no matoy izao anay misaotra betsaka jesosy fa tamin'ity androany ity dia renay mihitsy fa raha mivavaka eto zay dia misy mihaino jesosy malalo androany ataovy miavaka takany Ezekia zay ary ataovy lasa lavitra takany Ezekia zay ataovy hoe tena androany tena ahita mihitsy ianao an-danitra fa tsy misy mitovy aminay zanaka spesialina mihitsy zay mitiavana ty amin'ny fitondran-teny
amin'ny fatahorananao, amin'ny finonanao, halleloia, amin'ny fanantenananao, ataovy manam-pifaliana foana zay miandrana zavatra tahaky ny efa azo. Ninninona mety toerana misy anay amin'izao fotoana zao miandry valom-bavaka izay, ataovy mahay miravoravo ny fonefa efa azonay ny valom-bavaka. Ianao nampianatra anay zao tsy hisaotra sahady, ka hisaotra sahady zay androany dia mbola tsy misy zavatra tonga am-pelantananay aza. Fa fantatra hoe fandarana ny anjelinao mitondra ny fahasoavana satria Andriamanitra tia manasoa ianao, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra lehibe. Misaotra betsaka Jesosy malato. Androany Jesosy ny zavatra izay ho alehanay androany dia anao andamina zany. Isan'iza eo aminay androany dia hita fity amin'ny olona rehetra izay satria ianao mikasika an'izany olona izany. Misaotra betsaka tompo malala ankehitriny tsy adinonay ihany koa ny mivavaka manokana ho an'ny firenenay. Jesosy dia ho tahinao manokana ilay Madagasikara satria Jesosy mila fitahinana i Madagasikara, mila ny fombanao Madagasikara, mila ny famanginao Madagasikara. Arovo Jesosy Madagasikara amin'ny asany maizina rehetra izay efa miparitaka amin'izao fotoana izao, fa manao izay ho afany mihitsy ny devily sy satana amin'izao fotoana izao, handravarambana ny fiainan'ny olona, hatonga ny olona tsy ho tongany aminao, hamiliana ny fiainan'ny olona ka hatonga ny olona tsy araka aminao. Fa Jesosy amin'ity androany ity dia oka ny tananao mahery hitazona andretolona rehetra, oka ny tananao mahery hitazona ny malagasy amin'izao fotoana izao. Dia hijery manokana ny firenena malagasy ianao, hijery ny ara-politika ianao, hijery ny ara-tsosialy ianao, hijery ny fahantrana ianao, hijery ny insécurité ianao Andriamanitra. Dia hijery ihany koa ianao ny fambolena sy ny fiompiana, hijery ny toe-bolany amin'ny fitahian'ny olona. Jesosy efa mafy ny fiainanao amin'izao fotoana izao, hokasianao ny olona, hokasianao, hovainao fo. Jesosy malalo, maro ny zakaiosy ao Madagasikara ao, fanitry be an'ny firenena, tena mitsetsitra ny vahoaka. Nefa tompo malalo, mbola manana toerana ho an'ireny olona ireny ianao satria zakaiosy dia tahaka izany. Fa ianao ny teny manao hoe anio dia hitoetra ao an-tranonao, anio no tonga eto amin'ny tokantrano ity ny famonjena. Ianao ilay niteny Jesosy zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miantrano ao an-tranonao androany. Androany Jesosy izay mangataka aminao androany. Nizaniza zakaiosy ao Madagasikara, mety fanitry be amin'ny firenena, olona mangidioditra ao amin'ny firenena satria nanao tsinotsinona ny vahoaka. Fa tsy hamangy ny olona mahantra ihany ianao androany, fa hamanga ny manam-pahefana sy ny mpanan-karenako ianao amin'ity androany ity, satria Andriamanitra mamanga ny olona rehetra. Ianao Jesosy io raha miainga avy any, raha miainga any anatin'ny mpitondra rehetra izany mitahotra anao dia hanompo anao ireo, hanaja anao dia hitarika ny vahoaka amin'ny fahitsiana. Dia izany ny zava-dehibe indrindra. Jesosy ho avy ny fifidianana tsy fantatra izy olona, fa ianao anie omba an'izany. Misaotra Jesosy malala, fantatra fa tia anay ianao, fantatra fa tsy hamelanay irery ianao. Misy olona amin'izao fotoana izao Jesosy hiatrika fanadinana, omba an'izany olona izany ianao. Misy olona hiatrika fandidiana, omba an'izany olona izany ianao, omba ny professeur rehetra sy ny dokotera izay hifandrimina anao an'izany opération izany. Jesosy misy olona amin'izao fotoana izao amponja, indrindra Jesosy fa mpikambana eto amin'izao fikambanana izao. Dia mangataka aminao zay Jesosy misy antony io zavatra tianao hatongavanao. Fantatra fa tsy hoe mitady vahaolana hivoahana ianao amin'izao fotoana izao, fa fantatrao zany eo aminao ny vahaolana fa misy zavatra tianao hatongavanao fotsiny. Dia ampaherery ny tsiraiavy hay anaiky Jesosy ireo ankizy rehetra izay migadra ny ankoetrareo amin'izao fotoana izao. Ataovy mahay manaiky fa misy fandaharanao tsy ho takatry ny sainao ambadika izao. Misaotra Jesosy, misaotra betsaka. Ankehitriny tompo malalo dia apetraka eo ambany fiainao ny fiainanay manontolo. Androany Jesosy izay hiainga, raha hiainga izay amin'ity androany ity dia hiainga tsy mandeha irery, voninahitra ny eo anao. Mankasitraka anao izay tompo tamin'ity androany ity, raha tafavory teto izay androany, mankasitraka anao izay raha afaka nivavaka teto izay androany. Betsaka ny zavatra mbola tiana entiny eo aminao Jesosy, efa ny fotoana manapetra ny fotoana. Mafantatra fa ny fahasoavanao kosa tsy manapetra fa hirotsaka be dia be aminay tsirairay avy foana, hirotsaka be dia be foana aminay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra tompo malala, misaotra indrindra, misaotra satria lehibe ny fitiavanao, misaotra satria tsara ianao, misaotra satria mendrika ho teraina ianao, misaotra satria lehibe ianao. Misaotra betsaka tompo, misaotra fa fahasoavanao, ny fahasoavanao ho aminay mandrakariva. Ankehitriny Jesosy tsotra amin'ny angatanay aminao, tsofirano ny tsirairay avy, aleo alasana amin'ity tontolo andro ity. Ianao dia mpanjaka ty anatinay fifankatiavana, filaminantsaina, ny fiadanam-po, fahasoavana sy ny fifaliana tompo, ary ny fahasalamana sy ny fitahinao hanapaky amin'ny fiainanay. Ary ny devoly sy ny satana kosa dia afatotra amin'ny ranonao Jesosy, satria ny devoly sy ny satana mifototry ny ratsy rehetra. Raha ianao kosa Andriamanitra mifototry ny tsara rehetra dia androany roanay amin'ny anaranao. Ny devoly sy satana tsy afaka haneringelina ty fiainana ity, tsy afaka hitondra taona tebotebo, orooro, fanahina, tsy visiana rehetra, ny tany karakaina, aretina sy ny valalam-pandahany rehetra dia roanay amin'ny anaranao Jesosy. Tsy afaka hikasikasika n'ilay andretolo rehetra, tsy afaka hikasikasika ny fondretolo rehetra. Retolo rehetra dia omenao taridalana, ho tarihanao, ho kasihanao ny fony, ho tahaka ny Ezekia mpanomponao Andriamanitra, ho tahaka ny Ezekia mpanomponao Andriamanitra.
ka hiteny manao hoe ifikitra aminao Andriamanitro, andeha araka ny sitraponao Andriamanitro, dia ampianary mahay mifikitra aminao zay tsirairay avy androany. Ampianary mahay mifikitra aminao zay tsirairay avy androany. Ampianary ahay fikitra aminao izay tsirairay avy reto androany. Voninahitra teo ho anao. Raha misy zatra tsy voalazanay androany. Jesosy fantatra fa ny tsy voalazanay dia anao betsaka amin'izany mihitsy ianao satria Jesosy eo fantatra fa ianao mahalalana masoa ny fiainanay tsirairay avy. Raha izay nangatanay ihany moa Jesosy no azonay eo aminao. Mety ho fa te-antoka ihany zay. Fa ny tena marina zay tsy nangatanay, zay tsy nangataka rivotra iainana androany nefa tsy adinonao ny nanome an'izany. Tsy nangataka koa zay tamin'ny andro Jesosy ataovy mitempo ny fonay nefa nomenao zany. Fa androany zay rehetra tsy eo tsy nangatanay dia efa ho tonga sady. Ary zay nangatanay dia anao mihoatra an'izany ianao. Ho voninahitry ny anaranao, ampahirezo tsirairay avy. Ataovy mivoaka amin'izao vavaka izao zay dia olona mitsaka hiatrika ny tontolo andro satria olona ampivavaka. Jesosy zao mpanomponao zao raha andeha kilometatra maro amin'ity androany ity dia matoky Jesosy malala fa omba ianao, matoka fa omba ny tsirairay avy ianao, omba n'ireo tsirairay avy ireo ianao izay andeha androany hamakivaky ny tontolo andro ity na aiza na aiza toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Fantatra fa efa any amin'ny fitsarana ianao miandry an'io zanakao hiakatra fitsarana io ary efa mikasika ny mpamoaka didy rehetrarehetra ao anao. Fantatra fa any anatin'ny toeram-piasana any ianao mikasika an'ireo patron, ireo ankizy ireo tsirairay avy. Fantatra Jesosy eo fa efa mamolavola mandravina ny kitototaony eo amin'ny fiainanay ianao amin'izao fotoana izao. Ary raha ohatra Jesosy misy ny kitototaony eo anoloany lalana reto dia andravina an'izany ianao. Fa mety misy olona tsy misy lalana mihitsy eo anoloany, tsy hitan'izay lalana kombany, ranomasina eo anoloany ianao hisavan'izany, tany hefitrany eo anoloany anisy lalana any ianao. Misaotra betsaka Tompo, ny loharano velona dia miteninao, ny loharano velona dia ny fampahirezana aminao ny hirotsaka aminay tsirairay avy amin'ity androany ity ka andeha tsy ho reraka izay mioera tahaka ny voromahery izay dia tsy mba ho reraka izay an'ity anarany ianao. Ary fantatra Jesosy fa tsy maintsy ho avy ny fitahina matretrika ho an'ny olona tsirairay avy. Fa fonay aloha dia feo hifikitra aminao fa manaraka an'izany ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy voninahitra teo anao izy ihany. Ereko aminao ny fandarina rehetra izay andeha eto amin'ny onjam-peo androany. Samy misory anao avokoa ireo. Andeha tsara indray ny onjam-peo androany, tsy ho tapatapaka Jesosy tsisy fasahirana. Fa androany dia amakivaky, abakabaka amakivaky ranomasina, amakivaky fiainan'olona maro ilay izany onjam-peo akira-deo izany. Misaotra indrindra Jesosy malala, voninahitra teo anao hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay. Misaotra Jesosy fa zay tsy voalazako teto dia apetrako aminao. Voninahitra ny ho anao mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika naharitra nino hatramin'ny farany raha pitso tahaka izao indray fotoana antsika raha mbola tsy tonga Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Aza dia mipetsaky ny amin'ny alina amin'ny folo alina dia misy ny vavaka fiambenana izay iarahanao aminay ao anatin'ny groupe vavaka fiambenana isaky ny amin'ny folo alina maneran-tany foana moa io zavatra ataontsika eo, misy mpikambana maneran-tany mihitsy eo iresadresaka eo tsika, ifampahery eo tsika, ifanakalo hevitra eo tsika dia mangatay ianao amiko dia mampidiriko anatin'izany groupe izany dia ifampahery eo tsika isaky ny amin'ny folo alina mifotsika miaraka amin'Andriamanitra, atoritsika miaraka amin'Andriamanitra dia ho tanteraka ny fiainantsika sy ny tontolo androntsika. Mahereza daholo dia ny tompony momba antsika tsirairay avy. Alleluia. Amen.